nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampelezakevitra ho an'ny kandida mitondra ny larana vadimy am'roapolo marka ravalimanana tamin'ny alalan'ny fanomezana toromarika nireo tompona andraikitra sy ireo mpanohana no nanomboana izany fampelezakevitra izany tetsy amin'ny foibe KMMR tetsy Belair. Karnavalina no nanoizana nietsika ary aorian'ny fanomboana teto Andrenivohitra dia teto faritra avy hatrany ny kandida marka ravalimanana mitondra ny larana vadimy am'roapolo. Satan'Andriamanitra fa dia nisokatra tokoa ty amin'ny fomba ofisialy ny fanaovana propagandy dia ny azoko tenenina sy amafisiko eto dia hoe hiasa ary rehefa miasa zany a miasa tsara miasa mafy rehefa manana paikadinay zay rehefa natolotra omaly a teny magro teny amikanja finoana le hoe tia ny manifesto dia inona natao hoe manifesto fifanekena ataoko a miaraka mivoaka malagasy reo fanamby folo ohatra ao anatin'izany a famerenana ireny fandriampahalemana fiatohana ny famezana sakafo ny fanatsarana ny fampianarana ny fahasalamana ary indrindrindrindra ao fampitomboana ny vola miditra ho an'ny olona dia ny famezana azy asa zany reo a izay efa nifampidiniana tamin'ireo mpamatsy vola sy partenaire ary nitety ny faritra maharitra teto Madagasikara aho tamin'izany no nangalana ireny letsoakevitra ireny dia efa aveo koa niaraka tamin'ireo tany ivelany reo malagasy mipetraka any Washington ohatra tany Paris tany Berlin tany amin'ny toerakafa koa ohatra tany Genève dia reo indray a niona tamin'ireo ilay tena tompona andraikitra voalohany amin'ny mpamatsy vola ihany keo io zany ohatra n'le mapy tamin'ny voalohany hoe Madagasikara action plan rehefa vita le manifesto lay fifanekena vita mazava tsara iny zany zay dia iny manifesto iny a no avadika lasa asa zay mahatonga azy hoe Madagasikara action plan fa dia maniry a raha maniry a mba tena hizotra tsara amin'ny atsakany sy andavany anaraka tsara an'izay lalàna velona sy ny constitution ny fampelezakevitra ary maika dia maika araka nitesahako maly maika dia maika ny vahoaka malagasy satria 6 taona zao nindrasana zany hoe fifidianana tena mandeha amin'ny ara-dalàna zany ny zavatra anankiray izay tsy azo adoloina aloha dia zao tsy azo adoloina mihitsy hoe aminareo a mamerina techniquement na amin'ny fomba arabola teknika zany a dia aingana dia aingana azo antsony reo partenaire reo a dia afaka mifampiresaka fa mamerina indray a ny firaisankina malagasy manova ny toetsaina miankana an'izay le izy tena manana volonté a tena vitatsika tokoa ve a no amerina indray a zay le firaisankina sy firaisampirenena zay satria amintsika miresaka zao zany a dia tena divisé tanteraka ny voaka malagasy fa na dia ao anatin'ny ankonana ary dia mizarazara le izy noho izany a manantena aho fa ho an'ireo voaka tena tia amerina indray ny fiainany voaka malagasy amin'ny lolona amin'ny ara-dalàna zay toky ameko fa dia manentana an'ireo le mpanaradia manentana ihany koa an'ireo le malala hoe tena soa ny firenena atao fa marika ravalimanana mpanangana manamboatra indray a manarina indray matoky afa mino an'izany nareo fa tsy andrava mihitsy ny a nanapotika na andoro ary tena fa tena izay mihitsy efa fantatra fomba anaovana azy fa ny mandrava moramora sy aingana mandoro fa ny manangana tsy mora satria tsy maintsy manana n'ilay fahalalana an'lizy aloha anao a dia mahay an'lizy a dia mahanana moyen anaovana azy na ny olona zany a na mivola izany fa dia hoe aminareo hoe tena mametoky a Fidio kandida laharana vadimy am'roapolo marika ravalimanana mpanangana fatsy mpandrava.